Mijanona ho baraingo ny fanatanterahana ny programma anasan'ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajonary Mampianina ho ny Dr Randriamiarsoa Joseph minisitra teo aloha eo anatrehan'izay nandroso sokevitra ity farany. Efa tafatsangana ny androm-panjakana lehibe eto amin'ny firenena, ny fiadidinan'ny repoblika, ny andemeram-pirenena ary ny gouvernemanta. Efa voalazan'ny Prime Ministre ihany koa ny fanatanterahana amin'ny programma filoham-pirenena. Saingy mbola tsy mazava kosa hoy ny Dr Randriamiarsoa Joseph, minisitra teo aloha ny fomba natanterahana izany. Fomba fanatanterahana azy hatreto mbola tsy dia mazava loatra mitonona amin'olona. Ka le dialogue politique izay atao miaraka amin'ny Union Européenne veliko hoe dingana lehibe tokoa hafahana mapiatra ny programma voalaza reny iny. Ny zavatra manahirana hatreto aloha dia matetika ny firenena partenaire antsika ireo dia efa mamanana ny fomba fizerena ary ny nandray fanapahan-kevitra avy any amin'ny fotony ny volet omeny vola, fampiasany vola amin'ny resaka fampiasana ny volany aty amintsika. Ka eo zany mila fahaiza manao ny président sy ny premier ministre ary ny gouvernement ray manontolo ny hoe ahoana no hizerena miaraka ny programme izay nampanantena ny filohan'ny repoblika izay lazain'ny premier ministre sy ireo fanomezana-bola, fanampiana ara-bola izay atao amin'ny dialogue politique io. Tsy fantatra fa minomana amin'izany ny gouvernement. Araky ny hevitry Dr Joseph Randriamiarsoa dia tokony manana soro-dalana mazava, mamaritra ny lalana ivoahan'ny firenena ao anatin'ny fahasairanana ara-politika sy toe-karena ary sosialy ny fitondrana amin'izao fotoan'izao. Ohatra ny lany andro ao anatin'ny resaka tokotany, resaka valala, resaka sy fandriam-pahalemana hatreto aloha. Karaha izay fahasairana isan-karazany izay sy misy soro-dalana mazava tsara atao. Ny sosokevitra ataoko amin'ny fitondrana dia hoe tena tokony hanao feu de route vaovao mihitsy hialana amin'izao crise izao satria sika rehetra ny nahalala fa ny resaka fifidianana dia dingana anankiray fotsiny fa tsy milaza zay hoe ho afaka amin'ny crise sika fa ny crise dia mbola eo ka misy soro-dalana mazava tsara zany tokony hapetraka hafahana miala amin'izao crise izao. Nisy anjara anankiray tokony ho ezahana ary soro-dalana anankiray izay tena dingana voalohany azy ny fiverako azy dia ny ezaka ataon'ny fitondrana mba hahafahany vahoaka ray malagasy ray manontolo miatika ny fialana amin'izao fahasairana izao. Fa sy famahalivaly eto ny fanonganongana eto fa tokony hisy ezaka ataon'ny président de la République, tokony hisy ezaka ataon'ny gouvernemanta hahafahany vahoaka ray manontolo, vahoaka malagasy ray manontolo na mpanao politika na opérateur économique na olasotra hizery miany aloha hiatrehana an'izao fahasairana isan-karazany izao, hialana amin'izao crise izao, hidirasika any amin'ny tena fitondrana ilazana hoe bonne gouvernance ho isika na amin'ny état de droit. Notsim-pian'ny Dr Joseph Randriamiarsoa ihany koa fa tokony hahisafidy ny modely mpampandrosoana mifanandrify amin'ny tena zava-misy eto amin'ny firenena ny fitondrana ary hahiary ny tombotsoa malagasy ao anatin'ny fandreseny-dahatra ny mpiara-miombon'antoka amin'ny Madagasikara.